Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alarobia 13 jolay 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 14 jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Ety am-piandohana dia tsara trano mampafantatra fa mbola manan-kery ny fampitandremana mahakasika ny ahavon'ny alin-drano ho an'ny morontsiraka avaratra Atsinanana, ko entanina trano isika hanaraka tsy tapaka ireo toromarika omeny manam-panefany fotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capesta, anorana malefaka miatoato, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora manakaiky any Cap d'Ombre. Aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra, isalon-dranatony avy atsimo Atsinanana. Capesta hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora ny avaratra Toamasina. Anonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2,5 metatra, isalon-drano madinika avy Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana amin'ny tsitokotoko, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, iodina ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 km isan'ora, fa hitoetra ho avy avaratra Atsinanana izany any atsimo Vaingandrano ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anoza be ny ranomasina, ahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 940 km isan'ora indraindray. Anoja be ny ranomasina, ahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora indraindray. Adiny-panonjana anonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1,9 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora manakaiky any Cap Saint-Vincent. Adiny-panonjana ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 940 km isan'ora indraindray eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava ny maraina. Adiny-panonjana anonja be ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2,5 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 940 km isan'ora manakaiky any Cap d'Ombre sy manodidina ny Analalava. Iovaova kosa ny akafa ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny-panonjana ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.